Vavaka ndray izy miako ny vavaka latsaka ndray ny ranon'olona. Alleluia, alleluia. Raha miaina ilay fitoroana vavolombelony rahalahy teo ianao dia tena niraradraraky ny alleluia. Tena izana ianao mampitehiteny hoe mba ataovy amiko. Alleluia, alleluia. Dia raha mametaka fanontaniana tsika dia ny hoe raha tsy mivavaka ve ny rahalahy nahazo an'izany ve izy? Tsia ny valiny fa nisy vavaka nataony tao. Aza mihitsy fa tena nisy vavaka nataony mihitsy satria nampalahelo azy io motoany simba io. Ary ny vavaka nataony ny akony ny vavaka nataony iny natonga zany rehetrarehetra zany. Alleluia, alleluia. Io vavaka io matsy raha lasana vavy. Raha misy olona anankiray atao hoe mivavaka, tsy hoe mety tsy misy fotoana mety azahoan'Andriamanitra mamaly azy eo eo. Frère Daouda dia niteny mihitsy hoe io vavaka io ozy izy dia misy fotoana tena valian'Andriamanitra tonga teo eo. Fa misy ozy io vavaka io misy akony ozy. Dia iny akony ny vavaka iny no maneho any valy vavaka iny rehefa tonga ny fotoanany. Alleluia, alleluia. Akakely ohatra kely aho jereo tsara rehefa manao fitoriana filazany tsara ny olona anankiray. Dia misy fotoana misy olona tena tsy resy lahatra mihitsy ary tsy mahazo olona fitoriana filazany tsara. Fa atao ny fitoriana filazany tsara fa ny aorena afaka tonga ny alahady manaraka misy ako n'ilay fitoriana filazany tsara. Dia misy olona resy lahatra tonga am-piangonana. Alleluia, 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 alleluia. Jereo tsara tsy nisy olana tonga dia nitsahatra meloa hoe satria mbola tsy mivavaka Elia dia fa tsy nisy orana ny latsaka fa vavaka aloha no nataony meloa. Dia ny akony ny vavaka iny nampiatona ny azo. Alleluia, alleluia, alleluia. Raha mamaky ny baiboly ianao ao amin'ny Samuel dia izao ny zavatra voalaza pakitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Samuel voalohany toko voalohany amin'ny andininy fahasivy ny andiny fahafolo. Ariana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova sy nitomany. Ary nivady izy ka nanao hoe Jehova tompony maro raha mba hitsivy ny ankizy raha hitsivy tokoa ny alahelo ny ankizy vavinao ianao ka atsiaro azy ary tsy anadiny ny ankizy vavinao fa nomey azy zazalahy dia omeko any Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra izay iainany ka tsy mikasiany karesany lohany. Ary izao niseho raha mbola nitoy ny vavaka teo anatreny Jehova izy dia nodiniany elo ny vavany. Dia raha jerenao tantaran'io fa ery ambany ery amin'ny andininy fahatita amby roapolo. Niazahoako ty zaza ity no nivavako dia nomeny Jehova izany izay nangatahako taminy. Halleluia. Jereo tsara eto fa iana teto dia tena nivavaka fa nisy sabatra tena nampahory azy tsy nanananak izy mba te hananjanaka izy. Sarotra ne raha lasana vavy amin'ny tompony nanana ny anaka azy fa nivavaka izy aloha meloha. Dia rehefa nitolona mambavaka izy dia taty aorina hono ara lasana vavy. Rehefa nivavaka ve ihany teoneo ihany ve dia namaly vavaka Andriamanitra.
zao a i Abrahama aza mivavaka mihitsy mpananjanaky Sara vaty fa tsy tonga de men'Andriamanitra teo eo, mbola nisy akony aloha le vavaka. Taty aoriana izy vao men'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Jereo tsara le vehivavy tamin'ny androny Elisy, vehivavy sodomita anankiray izay tsy nanan-jataka. Fa Elisa nisy fotoana vavaka ho azy, vatonga azy anan-janaka. Teny eo ve mivalim-bavaka raha lasa anam-bavy? Mbola taty aoriana vao tonga ny zaza niakony le vavaka. Halleluja, halleluja, halleluja. Zany hoe ny tiko ampianarina tsika raha lasa anam-bavy de ny ampahiresana anao de zao ihany. Io vavaka ataontsika io a tsy very maina io raha lasa anam-bavy. Halleluja, tsy very maina ny vavaka ataonao. Fa io vavaka io tsaro tsara fa na tsy mamaly anao androany asa Andriamanitra. Atao foana ny vavaka raha lasa anam-bavy a, atao foana ny vavaka. Fa ho hitanao a fa misy fotoana io vavaka ataonao misy ako, misy akony io. Jereo tsara ohatra anankiray tena laresy lahatra mihitsy. Jereo nge le olona narary teo am'le nisy tsenan'olo anankiray teo am'le amory Paris. Ny olona rehetrarehetra sitrana daholo tamin'ny aretina zay nita tao am'le rano satria nisy andely midina tao. Fa nisy lehilahy anankiray zay nararina nitantona maro zay mipetraka tao amoron'le Paris. Ary io baiboly tsy afaka nikarakara-tena. Zany hoe raha nieritreretina avy eo hoe tsy mivavaka ve olona io, inona ny atotsina sitrana azy? Tsy ariavana, vavaka izy, matoa izy makeo, manana finoana izy mivavaka. Fa izao no izy ilay vavaka zay nataony teo a de nisy akony. Halleluja, halleluja. Nisy akony lay vavaka, ary ny akony vavaka zay nataony de avy avian'ny tompo de seho teo aminy. Halleluja, seho teo aminy. Zay ny akony le vavaka, seho teo aminy ny tompo. Halleluja, halleluja. Vavaka mihitsy zay mpanompon'Andriamanitra mba hiseho aminareo tsirairay avy ny tompo. Halleluja. Vavaka zay mpanompon'Andriamanitra mba hisehon'ny tompo isika. Na iza teto tsy mamonjy eto amin'ny diavy loty mba hisehon'Andriamanitra tsirairay avy, mba hisehon'ny tompo. Jereo tsara ny akony vavaka nataon'ny tiranga teo amory Paris. Seho tao aminy ny tompo tonga teo, teo sitrana va ianao ka raha iatsehana ny rano tsy misy manatsoboka ao anatin'le rano satria za tsy mafaka mikarakara-tena. Fa de avy amba mitekirisa entina de avy ny olona misosika eto amiko ka inona no ataoko? Teo iny tompo taminy na lehilahy teo sitrana va ianao mba ataony fandrinao ka mandehana. Halleluja. Teo fa nanomboka tonga ny akony le vavaka. Nefa teo foana nge izy fa tsy nasy fanasitranana fa tonga ny akony le vavaka. Halleluja, halleluja, halleluja. Ampahiresina isika lalàny roany anam-bavy mba atsokivy amin'ny lalan'ny vavaka. Halleluja. Fa na dia tsy mahazo azy anao ka mbola tsy nahazo de azakivy. Misy ndraindray efa nanao fifatekanina andro maro, misy ndraindray efa tena nanao alim-bavaka, misy ndraindray efa tena hoe mitolona mambavaka isan'andro fa mbola tsy hita ihany ny valim-bavaka.
Andriamanitra ny tenena dia mitarehetra azy andraso. Halleluja, 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 halleluja. Fazakivy na mbola tsy nomena Andriamanitra valim-bavaka azy ianao azakivy, fa toisy ihany ny vavaka, fa iny vavaka ataonao iny dia misy akony ary ho avy ny fotoana anehoana Andriamanitra niny miariary eo anatrenao. Fa amin'ny andro tsy ampoisinao amin'ny andro tsy ampoisinao no anehoana Andriamanitra azy miariary. Dia ho gaga ianao hoe fa ahoana ny nisehony ity, sinany le akon'le vavaka e, tahaka ny fitoroana vavolombelona lazainy rahalahy teo, zay le akon'le vavaka efa nataony. Halleluja, halleluja, halleluja. Zara mandinika rokety Erasitona vetsy ny vavaka melohan'le lehilahy malemy. Raha nalenareo sary vetsy ny vavaka ho azy izy, nefa ny isan'andro izy eo mpavady eo foana. Fa nanino izy tsy nitsangana, nanino izy tsy niditra tao ny tempoly. Ka rehefa isan'andro dia apetraka eo mpavady eo ny tempoly, dia rehefa miditra na mpivavaka dia itao samy ino mihitsy afa-tsy maintsy mivavaka ho azy ny mpanompon'Andriamanitra. Fa zao no izy tonga ny fotoana, tonga ny akon'le vavaka, tonga ny akon'ny vavaka. Ary teo amin'ny fotoana zay natongavany akon'ny vavaka ny tsanganany. Halleluja, tsanganany. Raha lasana bavy hoy aho hoe azakivy raha lasana bavy, na dia atao hoe misy zavatra ilainao, na dia misy zavatra igrinao, na dia misy zavatra tetafinao, ka dia mbola tsy tanteraka izany na mbola tsy tonga ny vanim-bavaka. Oka ianao tsokivy, fa io aza eritreretinao hoe very maina ny vavaka nataoko. Zany mantsy ndraindray rehefa tena vavaka tsika kanefa tsy mahazo valim-bavaka, tena very maina ny vavaka nataoko, tsy ariavana. Fa misy akony iny, misy akony iny. Za milaza aminareo na io aretin'io ange misy fotoana lazaiko aminareo fa misy fotoana tena mampametraka fanontaniana, fa marary ianao fa tena tsy mety sitrana. Atao ny fametrahany tanana tsy sitrana, atao ny fifadikanana tsy sitrana, atao ny rehetrarehetra tsy mety sitrana, dia atao ny fitsaboana rehefa mahitsabo tsy mety sitrana. Dia hoy ianao hoe angambany ty ngambany anjara omen'Andriamanitra zany ka ty ngambany no afaty ahy. Tsy ariavana. Zany ange no mahatonga ny olona matetika ny zanak'Andriamanitra io miteny hoe miangatra ve Andriamanitra. Ahoana ry anina ny vavaka teto sitrana nefa grafy iny aretiny, ahoana ny tsy mety sitrana. Tsy ariavana, tsy Andriamanitra no miangatra, fa za ty ampianatra anareo fa misy akony io vavaka io, misy akony io raha lasana vavy. Halleluja, halleluja. Misy akony ny vavaka ka maheriza, na dia mbola atao hoe mbola tsy mahazo azy ianao. Kiasaky matetika mantsy ny olona rehefa tsy mahazo valim-bavaka dia iny izy ny kivy. Marina raha tsotra zao dia ary amin'ilay fiangonana mandeha ary ny mamaly vavaka, anto taka mirakila grafy be ao. Marina raha tsy ade ho any dia alem-panahy dia lasa ianao mety mitsirika azy satria te azo valim-bavaka. Tonga any amin'izay ny olona mitsagozy paster, tsakara daholo aloha ibalina tsika. Eo ianao fa manomboka tsy mahazo hoe ohatrany tsy nataonay inge ty zavatra ty, ohatrany tsy ahoana ary ty. Fa za milaza aminao andraso foana andraso foana raha lasana bavy, andraso foana fa hanome anao valim-bavaka Andriamanitra, fa aza matahotra. Halleluja, aza matahotra azakivy, fa andranao lany fanananao Andriamanitra, fa ny tolotena aminareo